Ireto misy astuce omena anareo izay milaza hoe tsy mety mahay gitara mihitsy. Ary ohatran'ny farany ara ny vidéontsika androany. Misy fomba roa reto atoroko anao. Voalohany ianaro amin'ny fomba tsotra aloha ny plaque, de ny faharoa ianaro amin'ny fomba tsotra ny arpège. Rehefa hainao zay de afaka tonga de mahay hira amin'ny gitara ianao. Ohatrany hoe ny zavatra atao. Atao amin'ny main droite ataontsika 6 3 2 1 fotsiny, de 5 3 2 1 4 3 2 1. Zay fotsiny 6 3 2 1 5 3 2 1 4 3 2 1. Zay ny mahakasika ny arpège. Faharoa eo amin'ny resaka plaque indray zao 1 2 3 4. Zany hoe 1 2 3 4. Manisa efatra fotsiny ianao. Zay mahakasika ny plaque zany manisa efatra fotsiny ianao. De ireo fitendry anankiroa ireo de efa ampy ahaizantsika hira. De mianatra corde anankiefatra isika ao amin'ny main gauche do de ré sol mi mineur. De zay rehetrarehetra zay rehefa hainao fezinao reo corde anankiefatra reo fotsiny aloha de ianaranao ihany koa le fikapoka anankiroa ao amin'ny main droite teo de afaka manamboatra hira sy afaka mianatra hira avy hatrany ianao. Ndao tsika haka ohatra. Ataontsika le atao amin'ny main droite le corde anankiefatra de asitsika an'le arpège aloha. Sol iny do mi mineur ré. De zay no averimberinao. Ohatra zay. De soloinao indray le accord teo fa kapohanao indray. Raha kotrananao ao anatin'ny herinandro na 2 herinandro zay fluide ny tananao de masaka sady de afaka miditra amin'ny étape manaraka ianao fa zay aloha no tsotra indrindra ho anareo zay matahotra tsy mety mahay hira mihitsy amin'ny gitara. Mahay an'izay ianao de efa mahavita hira be da be. Misaotra tompoko.